Andriamanitra maharo-po, Andriamanitra be fiantrana, izany no dinidinika hanasako anao am-pitiavana, koa manantena ny faharetana ao hatramin'ny farany. Ry mpiara-midinika namana isany, naiza toerana misy anao, na ao atokantrano, eny ambony fiara, eny am-perinasa, eny an-dalana, naiza misy anao, dia ampifaliana no anolorako ny fiarabana anao, satria ny fiarabana no mariky ny fifandraisana voalohany. Ary manarakaraka an'izany dia tononoko aminao hatrany ny fiadanan'ny tompo anjaka ao am-ponao sy ny ankonanao. Andeha asaiko ianao ary hiaraka hivavaka raha andinika izao dinidinika izao isika. Andriamanitra rainay any an-danitro, velom-pisaoranao tokoa ny fonay satria tsapanay ny fitantananao anay ka nahatraranay ity fotoana efa mahazatra anay ity. Mitahianay araka mba ho vita fihavanana aminao izahay. Piraka-piatananao zao dinidinika izao, ka ny fanenao masina mihitsy no angatanay irotsaka aty ambonay, ka tsy tsisy hevitr'olombelona tompo, fa aoka ny sitraponao no tanteraka. Dia mitahizo mpiara-midinika amiko izao, momba azy, momba ny tsiraray avy. Amin'anaran'i Kristy nangatanany vavaka. Amen. Maro-po Andriamanitra sady miantra izy. Zany no Andriamanitry ny Baiboly. Ary eo amin'i Kristy Jesosy no isehono zany fihetseham-pon'Andriamanitra zany eo amin'ny zanany tsiraray avy. Misy andiny soratra masina izay anisany hoe mahafinaritra indrindra hodiniantsika eto. Ao amin'ny manasanao mba hanokatra izany, ao amin'ny Isaia mpaminany 7:20 ka ny andininy 9. Mahafinaritra izy io. Isaia 7:20 manao hoe: tamin'ny fahorian'ny rehetra dia nioroko izy, ary ilay anjeliny tava no namonjy ireo, ny fitiavany sy ny famondram-pony no nanavotany azy, sy ny viminany azy ary nitonany azy tamin'ny andro taloha ela rehetra. Ry mpiara-mianatra namanisany, miray fo amintsika Andriamanitra amin'ny toe-javatra mahazo anao. Ao anatin'ny fahoriana ve ianao eo amin'izao fotoana izao? Ao anatin'ny toe-javalasaratra ve ianao amin'izao fotoana izao? Ao anatin'ny olana goavana ve ianao amin'izao fotoana izao? Ao anatin'ny tebotebo maro samihafa ve ianao? Miara-miory amintsika Andriamanitra. Zao no lazain'i Paoly amin'ny Hebreo 4:4. Hebreo 4:4. Hebreo 4:4 ka ny andininy 10. Manamafy an'izany amin'ny endrika hafa indray ny apôstôly Paoly. Eo amin'ny andininy 10 manao hoe: fa isika tsy manana mpisorona be, izay tsy mahay miara-mitondra ny fahalementsika, fa izay efa nalay-panahy tamin'ny zavatra rehetra tahaka antsika, kanefa tsy nanana ota. Miara-mitondra ny fahalementsika Andriamanitra. Tena miara-miray fo amintsika, miray fo amin'ny vahoaka ny Andriamanitra. Ao amin'ny boky Mbotsara 10:5 aza dia milaza izy manao hoe: malahelo ny fahantrantsika mihitsy Andriamanitra. Misy olona faly amin'ny fahantranao, fa Andriamanitra tena malahelo amin'ny fahantranao izy. Ao amin'ny filazantsaraliko 5:20 dia milaza ihany koa fa hoe mitomany amin'ny olana mahazo anao Kristy Andriamanitra. Tena mahafinaritra mahatsapa an'izany. Fa misy olona tsy miara-mitomany aminao amin'ny fahoriana mahazo anao, amin'ny olana mahazo anao. Tazana fotsiny izy mijery fa Andriamanitry ny Baiboly, Andriamanitra miray fo aminao sy amiko. Mety gaga angamba ianao fa nahoana ahavitan'Andriamanitra an'izany? Fa nahoana Andriamanitra no manana izany fo izany?
Dia zao no lazain'ny apôstôly Paoly amin'ny Korintianina voalohany, toko voalohany, toko 7:10, Korintianina voalohany, toko 7:10. Dia zao no antony. Satria Andriamanitra manao hoe ny fitiavana maro-po sady mora fanahy. Toetran'Andriamanitra zany. Ny fitiavana tsy miala, tsy mirehere, tsy mieboebo, tsy manao zay tsy mamendrika, tsy mitady ny azy, tsy mora sosa ary tsy manao otro-po. Zany ny fitiavan'Andriamanitra. Ary rary loatra Andriamanitra raha miray fo amintsika. Andriamanitra tsy mifaly amin'ny tsy fahamarinana, fa miara-mifaly kosa amin'ny fahamarinana. Andriamanitra mandefitra ny zavatra rehetra. Zany ny fitiavana. Mino ny zavatra rehetra, manantena ny zavatra rehetra, maharitra ny zavatra rehetra. Ny fitiavana tsy ho levona mandrakizay. Zany ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Ry mpiara-midinika, ary tokony hafaly antsika mahita an'izany, mahafantatra an'izany fa Andriamanitra dia tia antsika. Mba tsy avainao hoe fa mba niezaka mba tianana izany toetra izany. Azoko antoka. Azoko antoka fa efa mba nikatsika no toetra ireo ianao. Saingy izao, tsy ho vitantsika samy rery zany hoe hamindra fo amin'ny olona zany. Tsy ho vitantsika samy rery zany hoe alemy fanahy amin'ny olona zany. Tsy ho vitantsika zany samy rery zany hoe mandefitra amin'ny zavatra rehetra. Tsy vitantsika zany hoe mitahiry tsy ho levina mandrakizay ny fitiavantsika. Fa vitanao kosa zany noho ny amin'i Jesosy. Koa angatao ny fanahin'Andriamanitra, ny fanahy masina. Ilay Andriamanitra le persona fahatelo amin'ilay Andriamanitra telo izay ray, angatao izy hanampy anao. Fa vonona izy ary vitanao izany. Mila ny fanahy masina izy. Ry mpiara-mianatra namana isany ary mpiara-midinika, tadio fa maharo-po sy mianatra aminao Andriamanitra tianao izy. Kanefa ny finoana kristiana, ny fivavahana kristiana, tsy hoe mandray fotsiny izany ianao. Dia faly efa nandray ny famindram-pon'Andriamanitra. Faly efa nandray ny fitiavana tena mahafinaritra zany. Fa kosa ny fivavahana kristiana dia zao tsy maintsy ihany koa mizara sy mampahery ny hafa. Mba ahafahanao manao an'izany ary dia angatao Andriamanitra hanomezana ny fo vaovao feno fitiavana. Mangatao amin'Andriamanitra, mangatao ny fanahy masin'Andriamanitra mba hanananao fo vaovao hitiavanao azy ary hitiavanao ny hafa. Ka izao ny vavaka izay tokony hasandratsika. Dia izao hoe Tompo, ny Tompo ny hampitombo sy hampandroso anareo amin'ny fankatiavana sy ny olona rehetra. Ny Tompo ny hampiorina ny finoanareo tsy hanantsiny amin'ny fahamasinana eo anatran'Andriamanitra amin'ny fiaviany Jesosy Kristy eto amintsika mba amin'ny masina rehetra. Ombanao any Andriamanitra, hitahy anao indray izy, ka ho tanteraka ao aminao ilay hoe Andriamanitra mamindra fo, ilay Andriamanitra be fiantrana. Eo aminao izy, ary tadio averiko indray mandeha miray fo amintsika Andriamanitra. Hivavaka ary isika. Raha eo, misaotranao izahay fa tena tianay ianao. Ny olombelona tokoa mety handao anay. Ny olombelona mety tsy miraranay. Fa ianao Andriamanitra eo mandrakariva na amin'ny fifaliana, indrindrandrindra amin'ny fahoriana sy ny olana mahazo anay, dia mino izahay fa eo ianao. Ampio koa nefa izahay ampitoera tena anatinay ny fanahy masina mba haizanay mizara izany, toetranao izany amin'ny mpiara-belona aminay. Dia mitahy izao mpiara-midinika amiko izao, mitahy ny tontolo andronay noho ny aminaran'i Jesosy.